Faly miarabantsika tsara ray avy indray a tonga soa manaraka izao fandarana izao. Izao latsika Andriamanitra fa noho ny fitantanany sy ny famindrampony dia manana tombontsoa amin'izany fandarana izany a isika tsara ray avy. Raisina ho fifaliana ny mandray anao atao anatin'izany fandarana izany a ary manolotra loha hevitra lehibe indray izay everiko fa tena mahakasika ny rehetra fanontaniana izay hovaliana mandritra ny fotoana vitsivitsy manao hoe ny paradisa tena misy ve. Fanontaniana izay mahakasika ny rehetra satria raha heverin'ny sasany ho fanarabiana sy fampanantenana pokaty ny paradisa dia manan-kolazaina sy manana antoka ho antsika ny soratra masina. Manana ny pasteur Andriamparatina Fanera isika izay hiaraka amintsika eto hitondra n'izany famelabelarana izany loha hevitra izany manao hoe ny paradisa tena misy ve. Ko araisika ho fifaliana ny mandray azy atao anatin'ny fandarana. Miarabanao pasteur tonga soa indray ary faly ihany koa hiaraka mamakivaky fotoana maromaro hamaly ny fanontaniana izay everiko fa mahaliana ny rehetra manao hoe ny paradisa tena misy ve. Voalohany dia miaraba antsika rehetra izay manatrika sy manaraka an'izao fandarana izao fandinihana ny ten'Andriamanitra. Miarabanao namanadinao tafaraka indray tsika hiaraka andinika ny ten'Andriamanitra hiaraka ihany koa efa voalazanao teo andinika ilay loha hevitra izay ho vaovao indray izay ho velabelantsika dia ny hoe ny paradisa tena misy ve. Fantaniana izay araka ny voalazanao teo hoe mahakasika ny rehetra misy satria ny olona rehetra dia samy mba maniry ho tonga any amin'izany paradisa izany satria maniry mba hiainana amin'izany paradisa izany kanefa mila fatarina hoe tena misy ve ilay paradisa. Aiza ilay paradisa, amin'ny fomba ahoana no hidiranao amin'ilay paradisa, iza no hiditra ao amin'io paradisa io, sisisa. Izay ilay hoe tena mahaliana ny loha hevitrintsika dia manolotra ny fankasitrahana sy ny fisaorananao sady izay hiaraka aminay andinika an'izany ten'Andriamanitra izany. Eny ary dia asaina mpitiavantsika hanana faharetana satria zava-dehibe ny hojerentsika ao anatin'izany loha hevitra izany. Tsy hanao fanambarana maivamaivana isika fa ny baiboly no entin'ny pasteur Andriamparatina Fanera manazava sy mitarika antsika ho amin'ny farasian-dahatrany amin'izany hoe paradisa tena misy izany. Aiza no hanomboantsika azy pasteur? Ny hanomboantsika azy dia tena hatrany amin'ny voalohany mihitsy. Ny toko sy andininy voalohany ao amin'ny baiboly no hanomboantsika anazy. Genesis toko voalohany andininy voalohany. Genesis toko voalohany ka ny andininy voalohany. Manasanao handray ny baiboly tsy sarotra karoana izany satria vao manokatra ny pejy isika dia io no andininy hitantsika voalohany. Genesis toko voalohany ny andininy voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Io zao no teny voalohany ao amin'ny baiboly. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Namorona zany Andriamanitra, namorona lanitra sy ny tany. Zay dia tsy ho jerevantsika ilay fomba namorona an'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy ny zavatra izay noforoniny. Maro be ilay zavatra izay noforoniny anisan'izany ny olombelona ihany koa sisika. Fa ndaontsika maky toko sy andininy anankiray izay tena mahaliana satria misy fandraisana amin'ilay hoe inona ilay paradisa sy sisa. Ao amin'ny Genesis ny toko faharoa ny andininy fahasivy no vakitsika. Genesis toko faharoa dia izao no voalaza eo amin'ny andininy fahasivy. Ary nampandriany Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mateiza sady tsara ho fihinana, ary ny hazo naina teo voan'ny sasy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Io zany tena mahaliana namana tinao le hoe Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany tamin'ny voalohany dia nampanirian'Andriamanitra tao amin'le saozy izy sady zay. Ary nampaniriany Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mateiza sy tsara ho fihinana, ary ny hazo naina, ino no raisika? Ny hazo naina dia teo amin'ilay
zay noforoan'Andriamanitra saidena moa zany le atsotsika anazy satria eo amin'ny andininy fahavalo raha mamakytsika eo amin'ny andininy fahavalo dia zay ny voalaza ny fahavalo ary Jehovahandriamanitra nanao saha tao Edena tany Atsinanana ka napetrany teo raha lehilahy zay noforoniny. Zay mario tsara namanadinao a miteny izy any amin'ny Genesisy toko voalohany andiny voalohany hoe ary Jehovahandriamanitra ary Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany ao a nahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra avy eo Andriamanitra dia nanao saha ao tsara nanao saha tao Edena dia nampitoerany tao napetrany tao amin'le saha Edena raha lehilahy sy ny vadiny dia tao amin'le saha zay noforoan'Andriamanitra nisy ny azonaina sy ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy. Ndao antsika maka toko izay andininy anankiray indray ary any amin'ny Apokalipsy ary Apokalipsy toko 2:20 ny andininy voalohany. Apokalipsy toko 2:20 dia izao no voalaza eo amin'ny andininy voalohany. Apokalipsy toko 2:20 ny andininy voalohany. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Mahaliana tsara tena mahaliana. Genesisy toko voalohany dia hoe ary Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany dia anisan'ny noforoan'Andriamanitra tamin'izany le saha Edena ao dia tao anatin'le saha Edena misy ny azonaina sy ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia ny olombelona i Adama sy Eva taiza izy no mipetraka tao amin'le saha Edena ao tsara tao amin'le saha Edena zay nisy ny azonaina tao ao Apokalipsy toko 2:20 indray izy dia milaza manao hoe ary nahita lanitra manao nao izy vaovao sy tany vaovao lanitra vaovao sy tany vaovao. Lanitra aiza indray io tany vaovao aiza indray io dia ozy izy ny toyiny fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Aiza inona le lanitra voalohany sy tany voalohany? Le Genesisy toko voalohany andininy voalohany. Efa lasa ny lanitra voalohany sy le tany voalohany fa nahita lanitra vaovao sy tany vaovao. Miresatsika zany ny amin'le hoe paradisa tena misy ve le paradisa? Raha ny tena marina le paradisa ny foroan'Andriamanitra tany voalohany teto an-tany. Lay saha Edena misy azonaina tao amin'le saha Edena. Ny olombelona mipetraka tao amin'ilay saha Edena. Dia maka toko izany tsika namana dinao Apokalipsy no vaky itsika toko 2 ny andininy 7. Ndao mba vakiana kely. Apokalipsy toko 2 andininy 7. Andininy 7. Fampidirana zany le ataontsika amin'ity fandarana voalohany ity fampidirana fotsiny hoe tena misy ve le paradisa zay zany no ampidirintsika. Apokalipsy toko 2 ny andininy 7. Izay manantsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Misaotra to mahafinaritra mazava tompony Baiboly. Aika le hoe paradisa misy hazonaina ao amin'le paradisa. Zay le Apokalipsy. Izay maharesy dia avelako hihinana avy amin'ny hazonaina izay aiza izy eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Taiza nisy hazonaina teto an-tany? Tany amin'ny saha Edena, Genesisy toko voalohany. Tany Edena tao amin'le saha izay noforoan'Andriamanitra tao nisy hazonaina. Dia io zany natsoina hoe paradisa tany voalohany. Io paradisa tany voalohany. Tany Edena. Nisy hazonaina izy izay ao amin'ny paradisan'Andriamanitra izy ilay Apokalipsy. Hazonaina avelako hihinana amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Ndao indray tsika maka ny Apokalipsy ary namana dinao satria ilay saha Edena nga mbola misy le saha Edena amin'izao tsy isy tsona ny le saha Edena efa tsy isy tsony le saha Edena. Tsy hidirantsika lalany amin'izay hoe nakaiza le saha Edena ohatra fotsiny hoe tamin'ny andro Noa
dia mazava tsara voalaza ten'Andriamanitra fa ringana adifotry ny rano avokoa ny tany rehetra. Dikazay a tsisy zava-manan'aina zany na hoe tany izay mbola tsy difotry ny rano tamin'ny andronoa difotry ny rano avokoa. Sady zay talohan'ny anatongavan'ny Noa nefa tany aloha be tany no nisan'le Saidena. Fa rehefa nanota ny olona dia zay ngamba no azontsika vakiana. Dia inona ny zavatra niseho ary inona ny zavatra niatra tamin'ny olombelona. Genesis 3 milaza azy. Genesis 3 dia hovakitsika manomboka eo amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Genesis 3 ny 2:20 hatramin'ny 4:20. Ary hoy Jehovah Andriamanitra, indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka halala ny tsara sy ny ratsy, ary ankehitriny andrao haninjitra ny tanana izy ka hakany koa ny azonaina. Aiza misy an'ilay azonaina? Ao amin'ny Saidena. Ao amin'ny Saidena, ao amin'ilay paradisa. Ao ary hohaniny ka ho velona mandrakizay izy. Ka dia niesoron'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny Saidena izy hiasa ny tany izay nanalana azy. Eny noroahan'ny olona ary nampitoerina ny tany antsinanan'ny Saidena ny kerobima sy ny lelafon'ny sabatra mihebiheby hiambina ny lalana mankany amin'ny azonaina. Mazava be le ten'Andriamanitra namana dino. Voalaza hoe rehefa nanota ny olona dia voalaza hoe nalala ny tsara sy ny ratsy sisa ozisa ny teny eo ka ozisa ankehitriny andrao izy aninditra ny tanany ka akany koa ny azonaina zay ary hohaniny ka ho vela mandrakizay izy. Dia ozisa teo aiza misy an'ilay azonaina? Tao amin'ilay Saidena. Sady zay le izy. Genesis 3:7 tao amin'ny azonaina nisy, tao amin'ny Saidena nisy an'ilay azonaina zay tsaiza fa ao amin'ilay paradisa. Ao mazava tsara. Inona zavatra naseho ary? 7:20 ka dia nesorony Jehovah Andriamanitra tamin'ny Saidena izy hiasa ny tany izay nanalana azy. 7:20 norohainy ny olona. Norohaina avy taiza ny olona? Ny alan'ny Saidena. Zay. Nesorona tao amin'ilay paradisa ny olombelona. Nesorona tao. Azo namana tena tsara izy. Mazava tsara izy. Dia nanomboka miparitaka sy ny aina tetỳ ambony tany ny olombelona. Efa tsy taiza tsony izy. Tsy tao amin'ilay paradisa tsony. Tsy tao amin'ilay Saidena intsony. Ao amin'ny Saidena misy ny azonaina. Dia any amin'ny Apokalipsy antsika ny mahita hoe lanitra vaovao, tany vaovao zay nampahitan'Andriamanitra ny Jaona. Efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Ohatrohatra ny ahoana momba le hoe lanitra vaovao sy tany vaovao. Apokalipsy 2:20 sy ny 2. Apokalipsy 2:20 ka ny 1 sy ny 2. Manaraka tsara tsika. Apokalipsy 2:20 ny 1 sy ny 2. Ary izy naneo ahy on'ny ranonaina mangano ano tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Teo afovoan'ny lalambeny ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy azonaina mamovo 12 samy hafa sady mamoa isam-bolana, ary ny ravon'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao zay hitan'ny Jaona dia voalaza ihany koa fa nisina ozy izy ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao 2 teo afovoany ateny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina. Fa taiza indray ty hazonaina ty? Tsy tany Edena ve nisy hazonaina? Tany Edena nisy hazonaina. Tsy tany amin'ilay paradisa tany Edena ve nisy hazonaina? Dia ato amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao zay hitan'ny Jaona dia nahita izy hazonaina. Paradisa.
io kay zany le paradisa. Raha fitiana zany zay dia zao hoe le paradisa zany tamin'ny voalohany teto an-tany anie le paradisa tany Edena izay nisy hazonaina tao. Avy eo aty amin'ny apokalipsy indray dia nahito Jaona lanitra vaovao sy tany vaovao. Dia hitany Jaona ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao le hazonaina. Zay zany aloha no azo ambara mahakasika izay fampidirana izay. Dikan'izay raha fitinana zany na manadinao le izy dia zao le paradisa zany aloha raha izay fanazavana zay tsy eto amin'ity tany ity le paradisa. Amin'izao andrainantsika zao amin'izao andrainantsika zao tsy eto amin'ity tany ity le paradisa satria nahoana tsisy hazonaina ny eto e. Zay fotsiny zany fanazavana azy tsotra tena azo omena satria ny hazonaina dia ao amin'ilay paradisa misy azy. Ahoana moa mahatonga le hoe ao amin'ny paradisa no misy an'ilay hazonaina? Satria ny olona izay monina ao amin'ilay paradisa dia olona maharitra mandrakizay. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny hazonaina anie no ahafahana miaina mandrakizay. Diso dikan'izay hoe amintsika miteny zao zany aloha le paradisa tsy eto amin'ity tany ity le paradisa. Fa misy anefa le paradisa, misy araka ny voalazan'ny apokalipsy, misy le izy. Fa hotoizantsika le fandarana sy le fandiniana fa tena mahaliana izy io. Dia izao zany namaranantsika azy na manadinao. Raha izany anahoana zany ty tany ity raha izany satria tsy eto amin'ity tany ity ke le paradisa. Kanefa ny zavatra miseho na manadinao miresaksika ny olombelona zany mihevitra fa ity eto amin'ity tany ity no misy ny paradisa. Sady zay le paradisa tany ozy izy tsika hoe eto amin'ity tany ity no misy ny paradisa. Dia fiheverana ihany koa izay ataon'ny olombelona dia hoe mety ho fantany ihany araka voalazan'ny ten'Andriamanitra fa isy zavatra iseho eto amin'ity tany ity. Ary ny olombelona mahafantatra an'izany ihany hoe ohatra fotsiny zany hoe ady lehibe fahatelo fantapatatra ny olombelona zany fa hisy fampitehana sy faravana eto amin'ilay tany. Dia mitady fomba hafa ny olombelona andehanana any amin'ilay paradisa. Samy miandrandra paradisa. Zay liny izy samy te ho tonga any amin'ilay paradisa daholo ny olona tsirairay avy fa amin'ny fomba mahasamy hafa sy amin'ny fiheverana mahasamy hafa ilay izy. Ohatra ny mpanan-karena zany zao, ireo olona manefefo sy mpanan-karena dia mitady fomba hialana eto amin'ilay tany ity tany ity dia mitady fomba andeha any amin'ny planeta hafa, any amin'ny toerana hafa, planeta hafa hoe hipetraka any. Any zany no eritreretiny hoe any le paradisa. Hoe manana miaina any izy efa tsisy ady tsony any sisisa dia ohatrohatran'izay. Kanefa le fanazavanao tao tsisy hazonaina any. Tsisy hazonaina any any. Mahafinaritra izy. Zay zao dia efa manazava hoe tsy izay le paradisa, tsy any le paradisa satria tsisy hazonaina any any. Ary misy koa le fomba fiheverana namana dinao izay tena miparitaka le izy dia le hoe le paradisa fiainana any akoatra hozy izy ny fiteny. Fiainana any akoatra. Heverina hoe aorinan'ny fahafatesana. Aorinan'ny fahafatesana zany. Dia miany lasana paradisa. Maty le olona dia hoe lasana paradisa izy. Fiainana any akoatra. Na amin'ny teny frantsay dia hoe vie après la mort. Dia zay mahatonga antsika hoe ndao tena mifantarantsika amin'ny alalan'ity loha hevitra ity hoe ny paradisa tena misy marina ve aiza amin'ny fomba ahoana ny hidiranao amin'ilay paradisa, iza no hiditra sy iainao amin'ilay paradisa. Mazava ny voalazan'ny ten'Andriamanitra raha fitiantsika fo zany dia zao le paradisa voalohany teto an-tany tany Edena. Nanota ny olona noroahina niala tao amin'ilay paradisa ny olona. Sady zay noroahina niala tao amin'ilay paradisa Adama sy Eva. Ndrao anendry ny hazonaina izy ny avy eo anefa hozy izy ny apokalipsy, ny hazonaina ity dia zao, 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 ny hazonaina ity dia
efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany fa nahita lanitra vaovao sy tany vaovao. De le lanitra vaovao sy tany vaovao zay hitany Jaona nahita hazonaina izy tao. Io zany le paradisa, io indray zany le paradisa. Malina izy io hoe nivelona ve zany le paradisa tany an-tena sa tena vaovao mihitsy io sa tsy fantatro hoe zay le hoe manasanao zany anana faharetana de azoto hiaraka aminay andinika ny ten'Andriamanitra sy tolo hevitra ty. Tokony andena iray namaranantsika an'izao fampidiran'izao dia Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafolo. Petera faharoa toko fahatelo dia voalaza ao amin'ny andininy fahafolo ny hoe Petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahafolo. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. So raha to mazava le volazan'ny ten'Andriamanitra, ho avy tompo mpangalatra ny andron'ny tompo izy izy, ary amin'izany ny lanitra. Itsireo milesaka lanitra izy eto zay hitanao tamin'ny Genesis toko voalohany voalohany, ary Andriamanitra nary lanitra sy ny tany. Ary ny lanitra dia sisy ilay Apokalypsy 1:20 efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Io kay zany le lanitra voalohany sy tany voalohany. Inona ny iseho amin'ilay lanitra voalohany sy tany voalohany? Dia sisy lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ny tany indray anahoana ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy izay rehetra ao aminy. Zay zany tompoko ny zavatra iseho amin'ilay lanitra voalohany sy ny tany voalohany ho levona. Dia izay mahatonga ny Apokalypsy miteny hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao indray ny apôstôly Paoly. Zay zany ny fanantenantsika. Fanantenantsika zany dia le paradisa. Sady zay lanitra vaovao sy tany vaovao. Dia inona ary ny tokony atao? Ndaovakitsika ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny faefatra ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo. Petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny andininy faefatra ambin'ny folo. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria mananteny izany zavatra izany ianareo, dia mazotoa mba ho hita tsy manantsiny mampondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Sotra tompoko. Mazava be ilay teny kanefa isika izy araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao, paradisa. Manantena le paradisa, lanitra vaovao sy tany vaovao zay toeran'ny fahamarinana. Ka koa amin'izany raha manantena izany tsika izy dia ahoana izy? Raha manantena izany zavatra, satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mazotoa mba ho hita tsy manatsina mampondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Io zany namanatinao le izy zany tsy hoe manantena fotsiny ianao an'le paradisa, fa misy an'io tenin'ny Petera io, satria manantena an'izany ianao izy dia aoka ho hita tsy anatsiny amampondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Aika izany misy zavatra aseho ary misy zavatra iainana. Hoe raha mino zany ianao fa tena misy le paradisa, mino ianao fa misy le lanitra vaovao sy tany vaovao, ary manantena n'ilay paradisa ianao, dia misy zavatra ahoana le zany hoe zavatra iainana kay le tokony iainanao zany. Zay zany zao io fa mbola hidirantsika lalindala izy io zany mandritra ny fandiniantsika. Eny are inoko fa mahaliana antsika rehetra zany lohahevitra izany vao savaranonando ihany androany, fa dia hiaraka hianatra eto isika andalina ny ten'Andriamanitra. Ny tanjona dia ho tonga soa any amin'izany paradisa izany zay fanoman'Andriamanitra raha teo antsika isika tsiraray avy manaraka ny fandarana. Ndao ary hoentina mbavaka indray zany fanantenana mameno ny fo zany pasteur. Andao hiaraka hivavaka asika. Raha inaizy any an-danitro ianao le Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao, nahary lanitra sy ny tany,
ary ianao ihany koa ilay Andriamanitra izay tia anay ka namonjy anay dia mbola manomana toerana vaovao, lanitra vaovao sy tany vaovao, paradisa misy azonaina ho anay ianao, mba ahafahanay miaina mandritra mandrakizay miaraka aminao, ka ho tafaverina indray ilay paradisa tamin'ny voalohany. Miteny aminay ianao mba satria manantena izany izay dia aoka mba hiainana izany finoana sy fanantenana ny amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany, ka ny fiainanay ankehitriny dia fanomanana anay ho iaina any amin'izany paradisa izay amboarinao izany. Ta io ary anisam-batan'olona ary ta io ankoa mba hanantena izany ary indrindra arovy amin'ny fandrika ka tsy hifikitra eto amin'ity tany ity izay voalazany tenao fa tsy eto ilay paradisa, tsy eto amin'ity tany ity ilay paradisa, fa fantatra fa ho levina ny tany sy izay rehetra ho aminy, dia aoka tsy hanankina ny fo sy ny fiainanay eto amin'ity tany ity izay fa hibanjina ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay efa manao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mankasitraka antsika rehetra tamin'ny faharetana ary dia mananteny izay fa mbola hoeto indray ianao anatrika ny toynyity famelabelarana ity. Ny lohateny dia hoe tena misy ve ny paradisa. Ankasitrahana ny pasteur André Palatena Fanera dia manantena mbola eo nafinaritra aminao indray izahay amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Mandram-pianao tompoko.